Nivory teto Londres nanomboka ny 10 septambra teo ireo teknisianina manam-pahaizana misana ny fitaterana an-dranomasina fivorian'ny SCTC sous comité des transports de cargaison et des conteneurs. Isika malagasy dia mpikambana ao amin'ny OMI, Organisation Maritime Internationale, izay miandraikitra mivantana ny fepetra isan-karazany hifampifehezan'ny tompo-tsambo sy ny mpandefa entana amin'ny sambo. Raha ny eto Madagasikara, ny sampandrara misana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny APMF, miaraka amin'ny ministera ny fitaterana no miandraikitra izany araky ny fizarana asa teo amin'ny governemanta. Ny governemanta malagasy izay miandraikitra mivantana izany satria mpikambana feno ao amin'ny Organisation Maritime Internationale isika ary ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia anisan'ireo nanao soni ilay antsoina hoe Charte africaine de la sûreté maritime et de la sécurité maritime et de développement ny taona 2024. Ankoatr'izay, nanao soni ny antsoina hoe code de conduite au Djibouti momba ny fiarovana sy ny ady amin'ny jiolahatsambo sy ny fanondrana entana tsy ara-dalàna eny an-dranomasina ary mbola manana anjara mivantana amin'ny fiarovana ny jony ihany koa ny firenena malagasy. Raha ity fivoriana ny tontolo saina teto Londres ity, raika amin'ny 30 ireo convention nisoniavin'i Madagasikara teo anivon'ny OMI, Organisation Maritime Internationale, ka ny 3 nasiam-panovanana. Raha ny zavatra natao teto zany dia ao anatin'ny convention raika amin'ny 30 nisoniavin'i Madagasikara eo amin'ny OMI, ka amin'ireo raika amin'ny 30 ireo misy anankitelo ngezabe no voakidika teto. Raha izany ny code SPS izay mikasika indrindra ny sambo sy ny entana ary koa ny seranana. Ny fahafantarantsika azy any Madagasikara matetika dia ohatra ny janona amin'ny resaka seranana fotsiny ny code SPS. Misy anjara mivantana ny tompo-tsambo sy ny mpandefa entana efa ao dia indrindra zany le resaka cargaison ka izay no resantsika avy eo le resaka hoe code IMDG sy code IMSPC izay mikasika mivantana ny fandrondrana ny entana sy ny sambo. Avy eo koa moa zany misy zavatra anankiray izay vao nisoniavin'i Madagasikara vao haingana dia ny atao hoe adhésion amin'ny IOMO, zany hoe Indian Ocean Mobilization, ny firenena rehetra erako izao tontolo izao dia mizarazara faritra ka itsika zany dia ao anatin'ny faritra Indian Ocean misy firenena 20 dia ireo firenena ireo zany no mametraka ny fepetra ahafahana manao ny inspection ny sambo izay mandalo ao amin'ny farin-dranomasina io, ka mba ahafahantsika malagasy mandray anjara mivantana amin'izany amin'ny alalan'ny atao hoe poste de contrôle officier, zany hoe misy didy sy andraikitsika zany en tant que hoe poste de contrôle dia tsy maintsy zany tsika mahafehy ny fepetra isan-karazany ary ny fepetra isan-karazany dia voalazan'ireo convention NIMI, ireo code isan-karazany NIMI dia izay indrindra zany hoe ny code IMDG sy ny code IMSPC zany dia isan'ny fitaovana lehibe ho ampiasain'ireo inspecteur izay tsy maintsy andeha hijery sy hisava ny sambo izay mandalo. Nararaotana tamin'ity fivoriana ity koa ny fanovana ny biraon'ny SCTC sous comité des transports de cargaison et des conteneurs. Lano filoha vaovaon'ny biraon'ny SCTC i Ramatoa Maria Madams manam-pahaizana avy any amin'ny Île Marshall ary filoha lefitra kosa Andriamatoa David Anderson solitena avy any Australie.